manay ny amymety sy ny tsena mialosy mandritra ny fety ny fahaleovantena amin'ity taon'ity ireo mpivarotra eo Analakely sy ny manodidina. Nilaza nefa izy ireo fa vonona anaiky izay fandaminana apetraky ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo. Le entanay zany hoe mba afaka mba afaka mivarotra izay satria ny andro fety mba io zany mba fety ho an'ny zanakay mba hanaovana fety ho an'ny zanakay nefany le matso atao amin'ny andron'ny 13 mai dia tsy afaka hivarotra zany zay satria fa azoazonay sara tsaina eny manomboka amin'ny 19 zay na 15 mai tsy afaka hivarotra aty trony. Dia fa izay aloha le ara-panjakana tsy afaka anao ninina izay satria izay zava-misy nefa mampalahelo anay hoe andro fety 26 zay nefa tsy afaka hikaramety izay. Dia izy tsinona izy mbola tsy namoaka hoe parti zao le tsy mahazo mivarotra azonao fa hoe aty fotsiny aloha le atao le matsy dia izay tsy mbola mitenenanay hoe mahazo mivarotra zay tsy mahazo mivarotra. Raha mahazo dia mivarotra ihany izay ka fa raha tsy mahazo zany satria ndray andro ihany io matevitra zany aloha izay. Mbola tsy fantatra na izy 26 na tsisy izay fotsiny aloha 26 aloha misy fa le fety zany le fety mihitsy tsy fantatra na hoe tsy afaka mitangorongorona na ahoana dia tsy maintsy izay ny fetiny. Raha nanontaniana ny lehibe an-tsena eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra Ritra Randrianarsoa dia nilaza izy fa tsy maintsy hikatona avokoa ireo fivarotana rehetra manodidina ny araben'ny fahaleovantena ny 4 sy ny 5 jona ho avy izao. Amin'ireo fotoana ireo mantsy no hanadiovana ny toerana sy hanomanana ny matso izay atao ny 9 jona. Araben'ny fahaleovantena no anaovana ny matso ny 20 volana jona ka dia mahakasika ny mpivarotra moa zany dia 2 andro mialohany io zany hoe ny 14 volana jona dia efa tsy isy tsony ny mpivarotra isokatra fa efa ao anatin'ny fandaminana tanteraka izay eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo mahakasika ireo tsena manodidina ny Analakely sy ny avenue Indépendance zany. Dia tsy maintsy zany moa raha miasa miaraka amin'ny fanjakana dia tsy maintsy jerena mahakasika an'ireo mpivarotra satria efa isy ny fanadiovana mialohan'izay fotoana izay fa tsy hoe ny andron'ny 20 vao hanadiohan'ireo mpivarotra ireny. Zany hoe hikatona daholo zany ny tsena 2 andro alohan'ny 20 volana jona.